vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Anisik ampunya palai aminirana enary avana malala mpanaraka tsy tapaka an'izao fahita lavitra farahantsika zao ary raha ohatra ihany koa moa zany onjapeo no arahinao dia miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay miarahaba ihany koa ny teknisianina izay ao ambadiky ny trano fitaratra ao izay miara-miasa amin'ny fanaparitana n'izao fandarana izao izany eto amin'ny fanolorana moa dia ny pasteur Maxime Juliard avy atsy amin'ny trano fivavahana vaon'oloko Toamasina ihany isorana moa ireo ray aman-dreny ara-panahy tompona andraikitra voalohany eto Toamasina ny pasteur Michel Florien izay nanome fahafahana anay mba mandray anjara amin'ny toroteny amin'ny fahita lavitra tahaka ny tony sy amin'ny onjapeo izany dia isorana ihany koa ny fiara-miasa rehetrarehetra izany andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao metraka nyty fotoana ity ihany koa eo am-pelatanan'Andriamanitra ry Andriamanitra rainay tsy sary indrindra zay anandanitro rainay amin'ny anaran'i Jesosy fisorana sy fakasitrahana feno no atolotra ianao amin'izao fotoana izao raha mbola afaka ihany koa izara ny zava-panahy ho amin'ny reto mpanaraka tsy tapaka an'izao fahita lavitra sy onjapeo zao izahay aoka ny fanenao masina hitaridalana aoka ianao hikasika ny fony mpiaino ny mpijery sy rairay avy amin'ity anivity arovy ihany koa ny herinaratra ny fitaovana mba ahafahana manaraka tanteraka n'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovana izany vaka izany alleloia amen amin'ity anio ity dia izao ny loha hevitra hoentiny amintsika indray dia ny loha hevitra mitondra n'le lohateny hoe fidiran'Andriamanitra ansehatra manoloana ny ady sarotra averiko indray mandeha fidiran'Andriamanitra ansehatra manoloana ny ady sarotra marina ry havana misy zavatra mitranga dia azo vahana amin'ny alalan'ny arabola azo vahana amin'ny alalana atao hoe fahaizana na fahalalana azo vahana amin'ny alalana atao hoe fahafantarana olona azo vahana amin'ny alalana atao hoe saikefa fa misy kosa zavatra sasany izay tsy voavaha amin'ny alalan'izany rehetrarehetra izany dia eo indrindra Andriamanitra no miditra ansehatra manoloana ny zavatra sarotra vahana ka andeha amaky soratra masina tsika zerentsika ny ato amin'ny bokyny Jeremia mpaminany dia ny Jeremia toko fa 3:30 ny andininy fa 3 no iaingatsika amin'izao fotoana izao dia vakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo antsoy aho dia valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao averiko indray mandeha antsoy aho dia valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao Andriamanitra dia magnome toky ry havana dia afaka mamaly atsika izy rehefa miantso azy isika ary rehefa mamaly Andriamanitra dia maneho zavatra lehibe eo amin'ny fiainatsika izay sady saro-pantarina no tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana no amahana n'ity zavatra manahirina ity amin'ny fomba ahoana no asitrina n'ity aretina efa mafy ity ohatra fa raha io soratra masina io no dinina dia tena marina amin'ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny hitondrako fijoroana vavolombelona vitsivitsy angamba mety fijoroana vavolombelona anankitelo eo angamba no hoentiko dia andeha aloha isika
ijery tantarana mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly ihany a, tantarany ary Paoly sy Silasy. Andeha zay resika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly. Vakitsika ny asan'ny apôstôly toko fa 9 dia vakina manomboka amin'ny 5:20. Asan'ny apôstôly toko fa 9 vakina manomboka amin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nono mamatinalina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary ny aino azy ny mpifatika, ary nisy ororotany mafy dia mafy avy tampoka, ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina, dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra. De ambola ijery vakiteny ihany sika tantara atao anatin'ny baiboly, atao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa ny toko fa 20 dia ity indray lavalava fa somary tsongatsongaitsika ihany le ho vakina. Tantara faharoa toko fa 20 raha mamaky ny soramandry eo ambony sika na ny atao hoe sasy ny teny, de vakika aloha io amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nandehanan'ny Moabita sy ny namany hiady tamin'ny Joda, ary ny vavaka nataon'ny Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy. De andeha vakitsika manomboka amin'ny 9:3, manomboka amin'ny 9:3 aloha ny vakitsika, rehefa vesika mitsambikina ery aloha ery. Tantara faharoa toko fa 20 manomboka amin'ny 9:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an' Jehova, sady niantso andro fifadiakanina ho any tanin'ny Joda rehetra. Dia niangina ny Joda angataka famonjena am' Jehova, eny avy tamin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an' Jehova izy. Toizaka ihany ny vakiteny manomboka amin'ny 5 zao. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'ny Jehova, teo anoloan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe: ry Jehova o, Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny gentilisy rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Dia dinganisika ny vakiteny manomboka amin'ny 9:20. Ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo, dia nasian'i Jehova otrika amely ny taranaky Amona sy Moaba sy ny avy ana tenimbohitra Seira, izay avy amely ny Joda, ka dia resy ireo. De nitsangana ny taranaky Amona sy Moaba namely ny avy ana tenimbohitra Seira, ka namono sy nandringana azy. Ary noho ny voaringana ny ponina tany Seira, dia ny fandringana kosa izamizy ihany. Dia amarana siko anazy 9:20 ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina, no ny efa reny fa Jehova no niady tamin'ny fahavalon'ny Israely, ary nandro faizay ny fanjakan'i Josafata, fa nomen'Andriamaniny fiadanana tamin'ny manodidina izy. Eo ary novakina io andiny soratra masina anakiroa ireo, nalaina avy tamin'ny boky anakiroa moa zany, maromarina kokoa ny asan'ny apôstôly, ny anakiray ny toko fa 9 nanomboka amin'ny 5:20 teo, izay niresaka ny namonjen'Andriamanitra ny Paoly sy Silasy zay voahidy na voagadra tao amin'ny tranomaizina. Marina fa i Paoly sy Silasy dia anisan'ny missionnaire tamin'izany fotoana zany, nitory filazantsara, nanambarany amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamonjy tokana izay andraisan'olona famonjena sy fiainana mandrakizay. Rehefa nitory ny zay tenin'Andriamanitra zay Paoly sy Silasy, dia tonga tamin'ny atoerana anakiray tany Filipi,
dia nisy vehivavy anankiray manana fanahy mavaly, misy fanahy ao anatiny fanahina demonia dia ary mahafanta zava-miafina ny fanahy ao anatin'ny vehivavy io, ary dia nazahoan'ny tompony na ny atao hoe patron angano mety ilazana azy am'izao andrakehitriny zao, nazahoan'ny tompony arena be ny faminaniana nataonyity vehivavy ity. Kanefa indray andro rehefa ny teny matetika taoriana ry Paoly sy Silasy ty vehivavy ity, milaza manao hoe ireo lehilahy ireo de mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo ny lalam-pamonjena. Rehefa nataony imbesaka zany dia sosy Paoly de noroasin'ny Paoly ny fanahy maloto tao anatin'ity vehivavy ity, de niala tao amin'ilay fanahy maloto, de tsy naminany tsony lay vehivavy manana fanahy mavaly dia nalahelo tam'izany lay tompony satria very fanantenana izy tapaka ny fidiram-bola beny noho ny am'ilay faminaniana sandoka nataon'ilay mpanompony. Dia izany antony zany ny tena nanamborana ny Paoly sy Silasy. Kanefa navadika ny resaka hoe ireto lehilahy ireto dia manakotaba eto amitsika ary mitondra fampianarana zay sy tokony ho atao manelingelina. Izay zany ny fiampangana, ary de natao mpanakorotana fanjakana mihitsy ny tena azo nirazana anazy, de nampidirina tanaponja. Ary rehefa nampidirina tanaponja dia tana amin'ny faran'ny lalina indrindra tao amin'ny fonja, ary ambaran'ny baiboly aloaloha any amin'ny andininy faharoapolo agny hoany dia nobolokina azo ny tongotra sy ny tanany, zany hoe nasiana barreau ny tongotra amin'ny tanany, dia efa any amin'ny famaizana mafy zany. Ary azo everina aza no vinavinaina fa andeha ho tapahandoha ry Paoly sy Silasy ny rapitsiny io. De raha ny maha-olombelona de ohatrany hoe mampitoloky le izy hoe izay ve mba nanao asan'Andriamanitra de zao ny afaranay, tsy rary ny natao anay ty, fa ny mahafinaritra de izao natonga an'Andriamanitra niditra ny sehatra tamin'ny ady izay mavery hevitra ny ainan'ny Paoly sy Silasy, dia tsy ny monomonina reo, nisy fifandraisina tamin'Andriamanitra reo, nisy fifaliana tao anatiny, nisy fanantenana tao anatiny, dia ny vavaka sy ny ira fiderana reo, vavaka sy ira fiderana ry havana tao anatin' zany Andriamanitra niditra ny sehatra ka nanomboka ny ozongozona ny prison tam'zany fotoana zany. Tonga de tafasokatra ho azy ny varavarana, tapaka ny idina varavarana ny va, ary ny barreau tena mitongotra sy ny tanany zareo ihany koa dia tapaka ihany koa. Ary tsy zareo roa ihany fa ireo mpifatotra zay niaino azy reo, raha dinina le de hoe niaino azy ny mpifatotra. Tsy fantatra moa zany, tsy manambarana tsipirina amin'ny baiboly, mety nisy karazana toroteny fampahirezana nentin'ny Paoly ihany tao de niaino reo mpifatotra reo fa tsy naniratsira. De vokatry ny zay rehetrarehetra zay niaino azy reo ny mpifatotra, de niditra sehatra koa Andriamanitra voava ihany koa ny fatoran'ireo mpifatotra rehetra ireo. Zay zany ny zavatra nitranga, vokatry ny vavaka sira fiderana de niditra sehatra tamin'ny ady saritra Andriamanitra. Raha no zeresika ndray ny teo amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo teo, lavalava moa ny andininy teo zay novaka itsika. Raha fitinina fotsiny de zao le resaky ny taranako Moaba sy ny namana, misy firenena maromaro reo nitambatra andeha iady amin'ny taranaky Joda izay Josafata no mpanjaka tam'izay fotoana zay. Ary rehefa nodinina ny favalo be de be, de ambarany soratra masina fa tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ny isany. Ka raha namaka sika teo amin'ny andinin'ny fahatelo hoe de nataotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an' Jehova sady niantsoandro fifadiakanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Zay zany ny vahaolana. Rehefa hita, rehefa fantatra fa misy fahavaly be de be sy tambo isaina hiady am'ireo, de tsy nieritreritra Josafata hoe aleo andeha hifandraharaha amin'ny Egypta, anafatra miaramila na hoe tsy haiko hoe iza koa no mety hoeverina hoe firenena matanjaka tam'izany fotoana zany. Tsy nitady firenena hafa anampy azy, tsy nitady hevitra hafa, fa nanatrika an' Jehova ary nanebaiko, nanentana ny vahoaka rehetra noentina hifadianina eo anatrehan'Andriamanitra. Nisy andininy zay sy novaka itsika izay miresaka sahala am'izao, tao anatin'io fitolomana mavavaka teo anatrehan'Andriamanitra io. Marina aloha
ity ny lesona anankiray izay sara raisina. Rehefa ny vavaka i Josafata na de teo ny taotrany mialohany angatany famonjena amin'Andriamanitra de nodokasana alohan'Andriamanitra, noderainy. Ka nila zany manao hoe hoy izy manao hoe andininy fahenina, ry Jehova ô, Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakany ventilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy masakana anao. Tena mahafinaritra, nodokafany Josafata Andriamanitra fa mahery, tompon'ny fahefana rehetra. Ka zany hoe na dia noheverina mampiorora zany fahavalo, fa lehibe noho ny fahavalo ny herin'Andriamanitra. De nodokafany Josafata Andriamanitra, zany hoe noderain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Ary dia teo am'izay izy nangataka famonjena. De tao anatin'io fitolomana mambavaka io nisy olona anankiray nosondriny fanahy masina manokana, de nomen'Andriamanitra tolosaina, zao no atao. Inona ho ianao ny zavatra natao tam'izay fotoana zay? Nanendry mpidera, nanendry mpihira. Ady miaramila reo olona no atao, ka fiderana indray no fitaovam-piadiana no entina. Zay ne mahagaga sy takatsy ny saina. Izay mahatonga ny Jeremia mpaminany zay novakitsika teo hoe zavatra tsy fantatrao, afaka manao zavatra mahagaga tsy mbola fantatrao Andriamanitra. Tsisy nieritseritra an'izany hoe mpidera indray de hoentina miady, fa nanendry mpidera. Rehefa tonga am'izay le andro izay hiatrenan'le tena ady eny amin'ny tany fiadiana tam'izay fotoana zay, dia ireo mpidera reo no nalefa aloha fa tsy mba olona mitana sabatra na mitondra lefina tam'izany fotoana zany. De raha novakitsika nanomboka tamin'ny 2:20 teo, dia manambara fa raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasian'Andriamanitra otrika amely ny taranaki Amona sy Moaba sy ny avana tendrombohitra Seira, nampifanaritahana ny fahavalo. Raha fitinina de izy samy izy ihany ny famono tao, fa tsy ny zanak'Israely mihitsy ny nandeha namona an'ireo, ny fahavalo samy fahavalo. Vokany resy ny fahavalo. De nanomboka tao ariana io, rehefa nivakitsika ny 9:30 teo, dia lasa nataotra an'Andriamanitra ny firenena manodidina, fa mahery io Andriamanitra io. Ary tsy sahy nikitikitika ny fanjakany Joda izay noentiny Josafata, ary mandra-pahafatony Josafata dia nandro fahizay ny tany tam'izany fotoana zay. Izay ny fidirana Andriamanitra setra amin'ny fomba magaga sy takatsy ny saina. Ena ry havana, nanovakina ireo tantara anankiroa ireo izay samy mampiseho ny fidiran'Andriamanitra sehatra manoloana ny ady mafy. Na i Paoly sy Silasy dia vavaka sira fiderana nataon'ireo, de niditra ny sehatra Andriamanitra. Na koa hoe i Josafata sy ireo vahoaka noentina, dia ira fiderana ihany koa no nentina tam'izay fotoana zay, nahafahana nandringanana ny fahavalo. Zany hoe ao anatin'ny vavaka sira fiderana de afaka miditra ny sehatra Andriamanitra, izay manome fandesena ho an'ny zanany, ho an'ny mpanompony, izay tena miakindoha amin'ny tanteraka. Sy tam'izany ihany zany anefa ry havana, sy tamin'ny androny Josafata ihany, sy tamin'ny androny apôstôly ihany, fa am'izao andro ankehitriny enatsika zao, de mbola misy Andriamanitra miditra sehatra manoloana ny zavatra tena manahirana. Izory vavolombelona aminao vao tamin'ny herinandro teo, de nisy ramatoa anankiray zay nizory vavolombelona tamiko. Marina fa araka ny nambarany dia vao tamin'ny enimbolana lasa teo no nitrangany ty zavatsy sarotra zay natrehany ty. Zany hoe efa nanandrana fahafatesana mihitsy io vehivavy io, maty izy tam'izay fotoana zay, vao enimbolana lasa zay, no ny ferina azo azy mafy de mafy. De akehitriny moa zany izy mizory vavolombelona tamiko tamin'ny herinandro teo, efa tena maina tanteraka, efa olatra sisa. Inona ozy nao ny zavatra nitranga? Nisy aretina nahazo an'ity vehivavy ity, ka nanomboka nibotsina io nonony io, ny nono akavanana. De araka ny nambarany na ny dokotera za tsy mahafantatra n'ilay anaran'ilay aretina, sy cancer, sy hoe inona le izy, ary izy tsy misy nana, fa tonga dia mitresaka fotsiny hoditra io vaky, de mivoaka le nofo ao anaty dia
de maimbo be tam'zany rehefa mamangy ana ozy ny olona ozy le ramatoa na iza na ny tenaka azy ozy maheno ana tena mantsina ohatra ny faty de raha tonga ny mpamangy le teneniko hoe angamba raha mety lavidavitra eny ihany ianareo fa sy zaka le fofona eto amiko lazaiko atsika ny nono ny vehivavy eo akavanana de ny lanja 1.5 kilao ngeza zany 1.5 kilao ary vakivaky sahala aminy hoe inona reny azo anoarako azy indraindray ohatra hoe zavoka vakivaky reny anga misy fotoana zavoka sasany tonga de vaky mbola manta mitesaka na hoe ohatra ny rony tanimbary tsy ampy rano vakivaky rony ohatran'io no ny zavatra nitranga tam'izay fotoana zay de very hevitra ny dokotera ry havana very hevitra fa na ny dokotera za tsy nanantena intsony efa tsy ny raha tsony araka ny nambarana andro sabosy no nidirana tao amin'ny bloc sinon sy nidirana tao amin'ny bloc fa andro sabosy no nanomezana baiko hoe tokony ho didina ity vehivavy ity ny anahana teo fotsiny mpitsabo efa andro alakamisy vo niditra fandidina de fitinina ihany moa ny fizorana vavolombelona le tantara lavabe ny zavatra nambaran'le ramatoa fa araka ny nambarany zy zao rehefa nisofoka tao amin'ny bloc opératoire ity ramatoa ity de 20 minitra sisan'ny andro iainana araka ny nambaran'lay famantarana ary dia tsy verisaina zaho izy fa henoko tsara mihitsy ary henoko mihitsy ny dokotera nampidirina ny anestesie fa tsy mety tafiditra efa nanomboka maina ny lalany raha sy mitady sy andeha tsony ny raha dia tao anatin'izany rehetrarehetra izany de nikropaka ny dokotera henoko mihitsy hoe 3 minitra sisa ny andro enana de ny afarany tsy mbola vita kory no fandidina tapitra ny 3 minitra tonga dia afakaina le vehivavy fa araka ny nambarana mialohan izy hiditra bloc de efa niakina tamin'Andriamanitra marina kosa aloha talohany io efa niteny tamin'ny fianakaviana andao entina mimpanompo sampy de amma mpanompon'Andriamanitra azy de tsy nanaiky intsony izy tsy nanaiky intsony de hoy ny fianakaviana ho faty amin'ny hevinao ianao fa izy nambarany hoe raha maty aho de avelao maty am' Jesosy raha velona aho de voninaitro Andriamanitra de fa tao anatin'izy efa mafy de fizorana vavolombelona nambarany feny fifaliana tao anatiny nisy fanantenana tao anatiny dia nisaotra an'Andriamanitra izy ry havana manoloana ny aretina mafy nahazo azy fisaorana an'Andriamanitra ny nataony dia nisy fifaliana tao anatiny izy indray ny nampaheran'ireo fianakaviana sy ny vadiny fa akory ny agagana raha maty tamin'ny 12 sasana toandro le ramatoa de tao anatin'ny bloc tao de nivoaka ny dokotera niteny tamin'ny vadiny hoe mahaiza mionona ramose tsy efa tsy namantsika tsony izy fa miandro kely fotsiny amin'ny 2 ora avoakanay ny razana fa mbola misy zavatra taonay ka le fandidina mbola tsy vita fa inona ny saiko ataony zareo kay nandritran'ilay vehivavy maty zay vao natao koropadropaka am'izay ny fandidina de natao ihany ny fandidina fa saingy efa maty ilay olona de teo vo vita kely le zaitra natao de ikasa amoaka n'le razana zareo velona lay vehivavy velona lay vehivavy de akory ny fifalian'ny vadina sy ireo fianakaviana nanatrika tam'izay na ny dokotera za gaga sy aro mbola nisy zavatra ohatry ty gaga miaraka amin'ny dokotera fa voninaitro an'Andriamanitra velona somatsara zany vehivavy zany vo tamin'ny enimbolana lasa zany nafaty anazy zany izany nandidiana anazy zany am'izao fotoana zao moa efa tena maina tanteraka ny fery olatra sisa inona ny ampiny Andriamanitra niditra ny sehatra tamin'ny ora farany karazana sous forme fotsiny nataony mpitsabo fa Andriamanitra namelona voninaitra ho an'Andriamanitra hoy ao aminao mety misy aretina mety mavery hevitra anao izay de manentana izay ato amin'ny trano fivavahana voan'oloko ry havana dia misy vavaka ho an'ny marary vavaka ho an'ny manana olana anisan'izany ny ery amin'ny paradise taloha eo ankiriry moa ny filazan'olona anazy fa ny fahitako anazy mangarivitra ny tena marina kokoa mangarivitra ny tena marina fa ankiriry ihany ny afantaran'olona anazy eo ampitany bazary may taloha na paradise taloha dia misy vavaka lehibe ao afaka hitondrana mambavaka atsika misy ihany koa ny ery mangarano
any Mangarano amin'ny Fobe Mangarano eo amin'ny 20 metatra mitsofoka avaratsy Damaskosy. Misy ihany koa ireo trano fivavahana maro samihafa arak'izay akekatsika rehetrarehetra egny be de be izy ireo raha tanysaina moa zany de indraindray sao de mety misy adiny ny sasany fa misy sapam-piangonana eo amina 5 amby roapolo azafady, misy sapam-piangonana 5 amby roapolo eto Toamasina akoatrany Mangarano sy Ankirihiry de afaka mivavaka ho atsika ny mpanompon'Andriamanitra am'ireo. Ny fotoana moa tsy ampiriavana fa izy vavolombelona anankiray farany sy resaka aretina ihany fa misy ihany koa olana saribahana nisy ray mpianakaviana anankiray izay atao hoe nandalo ady marina aloha fa mpivarotra rongony ny asany taloha sady mpampandihy. De rehefa mpampandihy sy mpivarotra rongony ny asany, rehefa nantsoin'Andriamanitra izy nanolo tenin'Andriamanitra de niova fo de najanony zany fidiram-bola zany. Somary niady hevitra ihany ny vadiny, inona indray no velomatsika raha ajanona reto, de nanapa-kevitra fotsiny ajanona. Tao anatin'izany ry havana tena nanao fampitahorana misy ny devoly mitena am'ilay ray mpianakaviana hoe niala aminay ianao, nisaraka aminay ianao, fa ianao tsy anjaro olona zay misy le tena taon'ilay devoly, tena feo mitena amin'ny sofin'ilay ray mpianakaviana io tsy anjara ianao. Inona tokoa ozonao de tena niaina tao anatin'ny fahasarianana mafy, tena nahatra zany ka nahatra. Misy fotoana ao anatin'ny herinandro zara raha mihinam-bary indray mandeha na indroy fa mangahazo de apalibe mata io no atoko. Ary ny afarany tenitenen'ny mpiaramonina ny zanana mandeha maka apalibe any de roasina hoe avelao apalibenay, efa laninareo mata ny apalibenay. Ny tomano ozy ny zanako nody sy nahaza apalibe, rano mafana ny natoko. Nanomboka teo zaho ozy namaky soratra masina de namangy ny soratra masina ka nanambara manao hoe sinjovo ny voromanidina. De ianareo ve de tsy ho velona? Nanomboka teo izy velona ny fanantenako nideran'Andriamanitra za, naza ny tenin'Andriamanitra iny za de nandindihy nihira, de zao niteniko tam'vadiko hoe veloma raha fahatrana manomboka zao tsika sy apalibe mata tsony fa hinam-bary am'izay. Nefa mbola sisy nininina io nalaiko izy ny ravy mangahazo nasaiko ny totoiny madama de sady nideran'Andriamanitra za, sisy fanantenana mihitsy tampotampoka avy any. Iny misy olona tela samy nilanja vary zatoka pokisany hoe ianao ma reo mividy vary, de miteny za ozy hoe izany reo mbola tsisy vola, de ozy le olona ianao ve de tsisy vola nefa izaho tsisy mihitsy. De alay ty varina ity, lasa zao izy nihodina tany amin'ny mpivarotra mpanangom-bokatra de miteny hoe ianareo mandray vary ozy le olona, misy firy kapokana aminao, misy 300. Ohatrinona ny angalanao zao, hafa zany le angalan'ilay mpanangom-bokatra de hafa ny vidiny ny varotan'ilay olona, tonga de nisy tombony. De akory ny agagara nanomboka teo ozy tapitra teo raha fahatrana, veloma raha fihinanana apalibe, fomba sy takatry ny saina zany. Be de be ny fizorana vavolombelona fa izay aloha no azo ambara amitsika mianakavy. Ny loha hevitra nampitena tamitsika tam'tian'io ty zao, ny fidiran'Andriamanitra fehatra manoloana ny ady sarotra. Rehefa mafy ny ady raha mitodika amin'Andriamanitra isika de afaka miditra ny sehitr'Andriamanitra. Fa ny lesona zay hita tao anatin'izay famakina soratra masina nentina tamitsika teo na i Paoly sy Silasy de vavaka sira fiderana ihany ry havana de ampy nampiva ny olana zay natreny izy reo. Josafata sy ny vahoakany Joda tam'izany andro zany de rehefa tonga ny fahavalo, ira fiderana no natao nideran'Andriamanitra de ripaka ny fahavalo ka nandry fa izay ny tany tamin'ny androny Josafata. Ny zoro vavolombelona kosa ao teo vehivavy anankiray izay efa tena naverevitra mpitsabo ary efa tena maty mihitsy adiny ray sasany no maty io vehivavy io, fa meloan'izy ho faty kosa dia nisy fideran'Andriamanitra tao anatiny, nisy fifaliana tao anatiny, nakasitraka an'Andriamanitra izy dia namindra fo tamin'Andriamanitra na de maty adiny ray sasana azy izy velona indray ka nahagaga ny mpitsabo. Ary ny farany teo moa zany de ilay ray mpianakaviana izay niaina tao anatin'ny fantrana lalina fa de zao
rehefa nampahery azy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny soratra masina de nifaly izy niderin'Andriamanitra izay nomezany vadiny misy nlazay ny vadiny fa ho lasa dala fa izao atao anatiny zany ora zany indrindra niderin'Andriamanitra sehatra ary de tahin'Andriamanitra zany olo zany am'izao fotoana izao ho atsika rehetra kosa riavana mbola misy hevitra ny aminao avelao Andriamanitra hiditra ny sehatra ny fiainanao fa ianao kosa mila mahay makasitraka an'Andriamanitra ianao mila mitsaka ianao mila mifaly ianao mila midera azy ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izay no azambara tompoko tam'ty an'ity voninaitra dia averinao an'Andriamanitra irery any fa ny fahasoavana ny fitahina ny fanafana ny fanasitranana ho amitsika tsirairay avy teto amin'ny fanolorana pasteur Maxime Juliard avy ato amin'ny trano fivavahana voan'oloko eo amin'ny écran eo moa zany ny numéro raha ohatra ka mila vavaka na hoe fizorona vavolombelona na te ifampiresaka aminay ny 034 10 495 43 izany dia izay ny amin'igny fa dia andeha hivavaka asika hisaotra an'Andriamanitra raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nanatanteraka somatsara ny fotoana tam'ty anio ity indro atolotro anao ny dera indro atolotro anao ny aza sy voninahitra afaka napitany zany teny zany ny resaka ny amin'ny atao fidiranao ansehitra eo amin'ny fiainanay de amin'ny alalany vavaka sira fiderana de fa ahafahanao manova ny tantaram-piainanay izay ao anatin'ny fahaverezakevitra tompo ianao ihany koa tompiditra ansehitra amin'ny fiainany reto mpijery mpieno reto aoka re tompoandriamanitra hiasa feny eo amin'ny fiainan'izy ireo ianao misaotra besaka ihany koa tompoandriamanitra ny amin'ny herinaratra ny amin'ny fiarovanao ny fitaovana fitahinao manokana ny fahaizamanao ny teknisianina voninaitra ho anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen izay ariny amin'iny ry havana dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho atsika tsirairy avy tahiny Jesosy daholo tsika menakafy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitrana Aku nanisik, ampunnya